vinany filoham-pirenena tanteraka tokoa ve kostorapelson ny salamyreny ange ny fizotrany a de efa azo hitsarana azy de mivokany ihany keo ny fizotrany fiahinany sosialim-bahoaka sy ny hoe fanjakana tsara tatana bakoropotra aloha zao ny fanjakana tsy misy vola hoentina miasa mbola fanampin'izay mbola miady amin'ny mpamatsy vola miady amin'ny Union Européenne nisy an'izay tamin'le nandroahana an'le Ramatoa Delattre mifamitaka sy mandaingalainga amin'ny mpamatsy vola ny zavatra ifanekena tsy ataony mikasika ny jirama mikasika ny solika mikasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy ka tsy tsara tatana zay ny arabola manko zava-dehibe mihitsy amintsika malagasy satria andro tokony ny vola hoentin'ny fanjakana io miasa de avy any velany avy amin'ny mpanampy atsika sy mpifarimbona amintsika ka iny zao de efa zavatra ray raha ny fizotrany amin'ity le hoe sosialim-bahoaka ty vola fafikatrana fotsiny ity sy vary fafikatrana fotsiny ity a raha izay no mahafaka ny fahasairana sy ny fahantrana efa afaka io ohatr'izay fa ny vokany a izao tsika vao maiky tsika lasa hoe tsika ny mahantra indrindra eto ambonin'ny tany zany ny hoe fara idina midina de zay ny farany tsy mety midina mihoatra an'izay lalandiso mihitsy ny tantanany an'le vola zarazaraina mindra fa zaraina ohatran'io ny vola na atao vary na atao de lany moa de kepoka de zaiko fa tsy amoronana asa zay sady mahasoa ny firenena mahasoa ny tanàna le asa no mahasoa an'le olona koa satria anana asa le olona no mba miakatra kely tsy anatin'le mangataka sy mandadilady isaky ny zarana tsinjo atsy le olona raha za zany no miteny maizina iny taona 420 sy 20 iny maizina iny a ny amin'ny sosialim-bahoaka sy ny amin'ny hoe fitantanana hoe fanjakana tsara ny mpitondra ihany no mirobaroba de mba tsy pazana tapimaso le madinika sy marefo de zay no hitatsika teo averiko ihany le tapimaso iny a de tapimaso iny raha miaramana Jean-Pierre nanahoana indray zay teo amin'ny resaka hoe famokarana sy tsara tantana raha jerentsika tokoa ny taona zay ny fitondrana ankehitriny zay efa nanomboka tamin'ny 5 sy 20 ka hatramin'izao dia tsy niovany izy rehetra miaraka amin'ny andrinirina Rajoelina no tondra ny firenena nanomboka tamin'ny 5 sy 20 ka hatramin'izao de izy rehetra miaraka amin'ny andry Rajoelina io zany a hatramin'izao zany a de iarahantsika mahita hoe aiza tokoa misy ny firenena ny atao hoe firenena tsara tantana dia mirindra araka ny tokony ho izy ny fiainam-bahoaka ny fiainan'ny firenena ny lalam-panorenana sy ny fiainana rehetrarehetra zany hoe voahaja zany ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana voahaja koa ny fampanantenana nataonao ary mirindra manaraka an'izay ny fiarahamonina de raha jerentsika zany eo amin'ny fahasalamana zay voalaza fa ny fanjakana no mian'ny vahoaka amin'ny fahasalamana de hatramin'izao aloha tsisy an'izany eo ny fampianarana ny ankizy koa de toy izany tokony hoe fampianarana ankizy latsaky ny enitaona manomboka amin'ny enitaona any amin'ny fanabeazana fototra zany a ny resaka indray de andoavam-bola ary tsy misy hoe vaovao inona fa ny fanavaozana mety misy ihany no fanatsarana moa zany hoe fanotokotokona ny trano fanotarana kely fa ny mpampianatra zany ohatra ny mpampianatra frama de mafy foana ny mahazo azy de izany zavatra zany hita hoe tsy mirindra zany lay fiarahamonina nandritra n'izay taona zay a ary mbola tsy mirindra hatramin'ny androany ka raha ny fampanantenana natao zany miohatra amin'ny lalàna koa ny lalam-panorenana de tsisy tanteraka avokoa zany hoe tena raha atao banky tokana de hoe tsy nisy firenena ratsy tatana ohatra ity firenena nentin'Andriamatoa iandry nirina Rajoelina tya tao anatin'ny 90 taona eraky Afrika satria fataro tsara fa tany tsy miady Madagasikara anefa ny tany farany mahantra indrindra raha niady Madagasikara ohatra ny Soudan du Sud sy ny karazan'ireny no lasa hoe firenena mahantra indrindra de hoe vokatry niady zany no mahatonga n'lay izy fa ny tsika tsy nisy
mihitsy adina trehana teto kanefa ny itsika no firenena mahanitra indrindra izany de tsy refesina amina vavana filopirenena hoe tsy mahanitra zay na refesina amy vavan'ny mpanao gazety hoe mahanitra Madagasikara fa jerena amy fiainan'ny fiarahamonina isan'andro san'andro iaraha mahita ny olona eo akaikinao raha anontanianao de samy tsy manana avokoa foana tanteraka mihitsy zany lay atao hoe olona hoe antonontonony teo amin'ny fiarahamonina nandritra n'iny fotoana iny fa dia ny mahanitra indrindra no misy ary reo nanananana teo de me mahanitra mivarotra tanindrazana mivarotra tany mivarotra lova sisa iainana fa kosa ireo novorisy na reo olona narakaiky ny fitondrana no anjariny isy mpanakarembe zany zay mitombo arena ankehitriny ary miezaka mafy mampitombo an'izany de lasa ngeda be loatra ny elanelana eo amin'ny manitra sy mipanakarena ankehitriny zany ny zava-misy eto de noho izany zany a ireo mahanakarena mbe meo papan'ireo zay vitsy anisa de milaza fa mandroso Madagasikara fa ny vahoaka kosa de azotsika anontanina tsara fa tena tafiditra lalina ao anatin'lay hoe tsy fisina tsy fananana ary tena fahasairanana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny ny firenena koa toy izany a ary zany mahatonga atsika mahazo an'ireny atao hoe vatitsindro tosika fameno ireny famatsina avy any velan'ireny a reny zarazarainy reny a ireny a de tsy vola miala ny amin'ny compte ny filohan'ny republique na vola miala amin'ny compte ny mapara na ny irimara fa vola no men'ny communauté internationale ho zaraina ho atsika noho itsika mahanitra tsy raha tsy nangataka tsika raha ohatra tsy mahanitra ary zadimy fa tsy voaela kory zao tsika Turquie milaza fa hanome trano fivoahana fitaovam-pivoahana amina rivorivonisa ho an'ny Madagasikara zay rehefa tena jerena moa izy amin'ny sary amin'ny anina de ohatrany pôly izy fa tsy vese de izany zavatra zany tena manahirana matoanao mahazo an'ireny de nangataka an'ireny zany ka izany le firenena lazainao fa hoe tsy mahanitra de manahirana ka feny de tsotra ihany nahazo trophée be de be ny filoham-pirenena fa le firenena taritiny mahanitra tanteraka nisongadina ihany koa Madagasikara le hoe firenena mpamokatra tamin'ity taona ity hay manao ahoana ny fahitanareo raha nahazo trophée an'izay mihitsy ny filoham-pirenena malagasy nanao na fahitana an'izay tena namokatra tokoa ve le firenena malagasy teny amin'ny resaka hoe fampandrosoana ny za zao tsy mahita asan'ny mpijery sy ny mpieno tsy nahita hoe tatsy amin'ny tsy faritra itsy ary mba faritra lehibebe ka zao ny fambolena sy ny famokarana nataotao natetsy ny jono de azao ny jono nataotao ka hoe niakatra firy isan-jato ny vokabary ny vokatra mangazo ny vokatra apemba ny vokatra hazandrano sy ny sisa rehefa jerena amin'ny makaty ambilaniny vahoaka dia miena tanteraka le filohan'ny republika manko milaza le hoe mamokatra manko nilaza izy hoe azy taremarika de zay tiana avoaka de avoaka eo ny asa tsy hainy angamba le izy de nilaza izy hoe hisy fitomboka reny eto zany hoe hisy vokatra zany fa le vokatra lazainao fa mitombo avy any amin'ny tsy misy avy any an-davaka mihitsy ange de ohatrany hoe mitombo fa ampitahao amin'ny fitombon'ny mponina zay tsy maintsy iaina amin'le vokatra eto ihinana hitafy sy ny sisa de mialatsiny afa ny tsy mihinana no me maro eto zay ho atsika mihaino radio sy mijery nyty aina manjery ty manko raha hitanizitsika hoe zao ny vokatra zao mivokabary zao ny anina hany aloatra hany na hany ana de hita tokoa fa mitsotsorika miena fa izay anefa ny ohatrany tsy avy hatrany de hitatsika fa ny avy hatrany de hitatsika me mitombo ve ny vary azotsika avodina azotsika arotsaka ombilany me mitombo ve ny vidiny afa tsy lazaina ntsony matohatra n'io ny vidiny tsy misy an'izay ilaina nge ary ny zavatra mahamenatra tena mahamenatra de zao vary business no nisy teto zany hoe nangonina tano any ny vary findrona intelo zao no hita zava-nahamenatra skandale de zao boboka le vary lo narina rehefa tsy hivoaka business zany dia aripotsiny le vary ka ireny rehetreny averiko any amin'le hoe tsara tatana
ve le famokarana valiny ity anakara ity zao ty le vary safiotra ty le hoe ry hybride indray zao business vaovao fatara fa ity ramatoa natao lehibe amin'ny resaka hoe famitatena ra-tsakafo ty secrétariat d'état moa iny zao secrétariat d'état anakaray ndraiky dia olona anisan'ny famadibadika sy nitritra tany amin'io fifandraisana tamin'io de paf mipetahana ho secrétaire d'état momban'iny fa ny zava-doza ange amin'io tsy maintsy miankin-dotsika amin'le resaka masomboly momban'io tsy avita tentsika faharoa hifaninana amin'ny vary teratany eto zany izy io fa maninona raha ny teto ny natsarainy sy ny tarina izay ny tiako lazaina amin'le famokarana famokarana hafa moa hoe ny arena ambanin'ny tany sy ny sisa de io raha mahita io ny famokarana angovo moa de io raha mahita io mikatso tsy misy foana ny ahitantsika azo de hoe manahoana ny jirama ny antranontsika misy famokarana angovo ve kanefa rehefa iny famokarana angovo iny no mikatso de mikatso daholo keo ny orinasa zay ngamba ny azoko anina le manofinofo famokarana mba miteniteny famokarana zany sy any anjaridainanao angamba no mba misy paiso kely nambolenao de zay tsy fahitanareo makasika an'le hoe fanatanterahany mpitondra fanjakana zany an'le vinany manahoana tafapitrapitraka hoe lojika ve le zavatra resahany raha ny vinan'ny filoham-pirenena aloha hatramin'ny fotoana nitondrany teo de ohatrany fahitako azy de mijanona tany amin'ny taona 2013 tany ny calendrier-ny président zany satria mbola niresany tamin'ny 2013 no mbola resahany hatramin'izao de io moa no tenenany olona hoe rehefa mijery mandeha many président io rétroviseur nijereny de ravalomanana foana ny orinany ohatr'izay foana ny azy de mijanona amin'ny 2013 amin'ny faninjehana ny ravalomanana zay foana zany no fahitana ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina hatramin'izao fa tsy misy mihitsy nisy vinange nataony de hoe velorano 13 sy ny karazany fa itsika zany miara mahita fotsiny zao aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara amin'ny fandraisana tourisme tsy tonga de tsy resahany zany satria zao firony roaplanina nanantsika eo ihany fa resaka fotsiny filazany hoe zao arivo ny touriste tonga eto zao arivo continuons le zao arivo tonga eto continuons le avion tena mety manao 3 tours par jour zany le avion vao mahatatitra an'le olona lazaina fa touriste tonga eto Madagasikara zany le lainga be tonga de hita hoe manamaivana ny olona rehetrarehetra raha miresaka tsika amiresaka ohatra hoe ny vinan'ny président aloha iarahantsika mahita io fa rehefa makany amin'ny hôpitaly ianao de tsisy ninona tsisy ninona mihitsy ny zahako miteny anao fa amin'ny hôpitaly tsika asina soratra mihitsy ankehitriny hoe tsy azo alaina sary fa raha ianao no mahita ny ao amin'ny réanimation zany ao amin'ny atao ao amin'ny réanimation d'urgence ao amin'ny be felatanana de miteny aminao fa ao amin'le andraisana an'le olona sepotra tena moazo sura fotsiny amin'ny rindrina zany ny zava-misy ao tena tsy azo alaina sary moa ka raha moka an'le sary eo indray ianao de mety hoe ianao efa tsy azo alaina sary fa de gadraindreo fa leo mba miaraka mijery ingany ny olona de mba miaraka makeny ny garde malady eo amin'izany hôpitaly be felatanana zany de eo amin'ny arabe eo no matory amin'ny alina tsisy le olona tsy manana moyen avy any ambanivohitra lavitra be tsisy hoe fomba ahafahany tonga aty raha 5 manefatra izy tonga aty sahirana be ny entana tsy azo ampidirina ny anaty hôpitaly de voatery tsy maintsy andrasany eo avelany eo tsy azo ampidirina mihitsy de izany zavatra zany le izy zany le vinan'le napetraka ilay filohan'ny repoblika anefany hoe de mba ianao andreny marina fa mety miteny izy hoe misy fanafody premier soin any fa tsy zany ihany inge ohatra ny adinony fa anisany nanomezana zany ny ataontsika fahafaham-po ny olona marary tamin'ny andron'ny fanjanahan-tany na tamin'ny andro n'Andriamatoa Philibert Tsiranana koa zany zay mbola nylalaovan'Andriamatoa Didier Tsiraka kely de misy mihitsy ny sakafo atao an'ny marary de misy ny sakafo atao an'ny mpiandry marary fa zany rehetrarehetra zany tsisy manahirana fa namanary malotony marary azy anao de mandoa ary zato izany zavatra zany raha le vina n'lay ihany de tena vina ohatrany hoe olona naminany zany nanao an'le izy de resadresaka fotsiny eny eritseretina fotsiny eny fa tsisy tanteraka na iray arany fa araky ny filazany moa matetika de hoe hitantsika eo amin'ny taona 5 amby 20 sy 20 arivo zay angamba vao mety zirika kely
angamba hoy a raha nresaka sosialy manao hoana dratra misy tiako lazaina kely mihitsy momba le vina ary miditra am'le resaka sosialy antaninao zao nge ny zavatra miseho hoe le mpitondra zany a efa nirofony ho azy daholo ny fahefana rehetra niara-dia tamin'ny hatramboalohany a tsay Christian prime ministre ary ohatraohatrazay ihany ny ministry ny fitantanam-bola sy ny sisa zao ny zavatra hitantsika hoe le vinavina de mba vina de vinany ihany iny fa eo amin'le hoe fandaharana ny amehana sy ny zava-dehibe tokony ampidirana ny vola mpanjakana any mihitsy eto amintsika no tena diso tanteraka matoatsika bakiropotra ary matoatsika tsy omeny mpamatsy vola ohatran'io fa miandrasany ray fa amin'ny fetombony taona manaraka andray zay andinika sy ny sisa any hoe tsy mahavita le tsay Christian zay teo hatramin'ny voalohany zany tsy mahavita mihitsy hitatana araka ny tokony misy ka vina inona moa no tanteraka amin'izay de mila jerena verina mihitsy zany ny priorité eo amin'ny fampiasana volam-panjakana ity mpitondra mirobaroba ty de mizara tapimaso ho an'le vahoaka tsy zay nge mivinana vahoakany akory tsy zay mivinana vahoakany a ty misy zavatra mampime sady mampalahelo tamin'ny vao fetim-boany le ngah io de milaza hoe za de tsy ho raisiko ny karama maha-président ny république ajanikeo zay fa hitantsika ny firobarovany ankehitriny ka eo zany ny fahitako azy a zava-dehibe mihitsy angamba tamin'ity taona ty a mosa tamin'ny farany taondasa nahatsapa n'izay fitaka izay ny député no nahatonga azy nahavita an'le hoe hanala ny tsay Christian zay taditio zay nahavita nanao an'le hoe hanala ny tsay Christian fa ny baribary mihitsy a tsy mivina no mibaribary hoe zao zany no ahitsitsika am'le vina sy ny sisa fa ny baribary mihitsy a le hoe tsy misy fisarahan'ny fahefatsamihafa eto Madagasikara tsy misy séparation de pouvoir tamin'iny a de tonga de iny zao nataon'ny mpanao lalàna député tonga de niditra ny mpanatanteraka nanindry sy nandrahona hatramin'ny lehiben'ny ministry ny fiarovana nandrahona hoe manakorotana sy ny sisa tsy misy ny hatrany amin'ny fitsarana na tamin'ny fifidianana na tamin'ny harentsika ny harenantsika mivoaka fotsiny de hémorragie be mivoaka io nga enonao zay fitsarana ny hoe ny fitsarana na amin'ny fifidianana na amin'ny trafika na harena eto amintsika voatsindry ka inona ny vina andeha amin'izany fa ny sitrapo sy ny daniny kibon'le mpanatanteraka zany ka le sosialy mialatsiny za tsy gaga rehefa ohatra le ministry ny fanabeazana zay tokony hiala koa miaraka amin'tsay Christian sy ministry ny fitantanam-bola tsy gaga mihitsy raha ohatra izy tamin'ny heritaona nanao hoe fiandohan'ity taona ty tamin'ny fiandohan'ity le hoe misy roa tapitrisa tsisy W tamin'ity taona ity zay ary de jeritodika tsara mojerevantsika zay de io anefa ministra niverina reconduite izy niverina ho ministra anakinana zanakitsika ihany zany hoe andrasana ho efatra tapitrisa indray zany aloha tsisy W ka miverina amin'le vina zay ny sosialy miankina ry amin'le ahoana moa zany le fitantanana mihitsy ka miankina any amin'le mbola ho akinina amin'tsay Christian ve ny taona manaraka fa zay ny bilany atreto le fitantanam-bola akinina amin'ny ora matoy ihany ve le raharaham-bahiny akinina amin'ny ora matoy ihany ve le fanabeazam-pirenena akinina amin'ny ora matoy ihany ohatra ny raha matoy daholo le voatenika akinina amin'ny ora matoy ihany ve tsika miresaka vina manko de tsika miresaka sosialy reo ny sosialy de miresaka ihany ny jirama sy ny rano ho akinina amin'io ministra io ihany ve zay tsy henoko namoaka nandraimbava aza le président de république zao no ohatrany hoe izy ministra tsy henoko namoaka na indraimbava aza ny ministra ny angovo de ny ministra ny rano nandraimbava aza no hoe zao no hitondrantsika anarenatsika an'io jirama io jiro sy rano ny amaranako nresako ny zavatra hitako sosialy tsisy ohatra ny rano rehefa hoe nzay fa maina ny rano tsy misy ministra telo
ndray namoaka arrêté anankiray momba ny rano raha matsiarotsika tamin'ny fotoana iny ministry ny décentralisation na ina ndre citoyenne ny ministry ny rano de ministry ny atitany angamby izay fa ilay arrêté navoakany a de arrêté tsy misy fotony tsy misy zay maha-arrêté azy mihitsy voalohany a tsy milaza hoe manomboka zao daty no hoe maintanika mandeha reto fepetra rehetreto a tsy misy hoe mifarana am'izao daty tsisy zay amin'le arrêté faharoa tsy misy hoe zay mandika an'ity zao mahazo azy zao mahazo azy zao mahazo azy fa hoe engavina ny tompona andraikitra handray ny andraikitra tandrify azy raha misy ny mandika an'ity arrêté ty fahatelo a le arrêté de mahampime voateniny ao hoe tsy mahazo mameno piscine tsy mahazo manasa tomobile tsy mahazo manotraka zaridaina fa ny manasa trano kisoa zany azo atao ohatra fotsiny na ny mampiasa n'io rano tokony sotronin'io loa ampandehanana orinasa zany azo atao ka zany ny viny zany ny fomba fitondrana tsy misy ininona fa tsy tapy maso fotsiny zao milaza reo ministra anankitelo reo fa hoe tena arrêté iny nataon'iny momba ny rano Constant Velson vita ny asany very gouvernement Tsay Christian zany tamin'ity enim-bolana faharoa ny fitondrany Andry Rajoelina fotoam-piasana faharoa tsy le fantaninao manko de ohatran'ny manofika amerimberina foana hoe tsy misy zavabanina eto hatramin'zena prime ministre ny Tsay Christian zany hoe hatramin'ny fitomboany fitondrana président république ny Andry Rajoelina tsy misy iverenako ihany no hoe ny volangy tsy miditra ary raha hoe hitazona ny fiainan'ny mponina hitazona ny fandriampahalemana hitazona ny tsy misy tsy lala ny ole mizara tapimaso io iny any iny a de kepoka de vita lany fa ty firenetsika ty a na ny tanan-dehibe na ny any an-dalana any na ny ambanivohitra be de be mihitsy ny zavatra mila atao mila amboarina mila atsangana ny olombelona tsisy asa be de be mihitsy miditra am'resaky ny rahalahy koa atao hoe le ahatonga ny olona afaka atakatra an'izay ilainy amin'ny fiainana ange na vary zany na fampianaran-jazy zany na fanafody zany zay ny zava-dehibe zay ny adidin'ny mpitondra fa tsy ny hoe mizara tapimasy fa kaiky krismasy ka tsy misy vahaolana zay afa-tsy ny hoe ireny zava-manahirana rehetrarehetra reny reny zavatra potika tsy maintsy arenina rehetrarehetra reny na tanan-dehibe na ambanivohitra na tatadrano na inona asa reny miandry olona raha mpitondra mahay ny asa no mitady olona eto amintsika raha mpitondra mahay asa ireny ary miandry olona reny dikan'izay a de hoe tetika asa projet ahatonga an'ireo olon'ireo ahay miasa sy havita miasa noho izy zavatra anankiroa ny tena tsy niko sy melohiko zao androany zao voalohany efa nisy indray mandeha nambolomboly azo de mahita hevitra be anina hoe hafafy amin'ny drone ny tsy tanteraka mola izy hatramin'izao ny teniko tamin'izay de hoe maninona fa ny ala be dehibe tsy maintsy averina velomina eto amintsika ny tanety be dehibe tsy maintsy asa nge zany asa zany ary asa maharitra zany ary asa mitoetra zany ary mamokatra zany miterabokatra zany ary tsy ala amin'izany ampamatsy vola rehefa ohatra apetraka hoe zao ny ambolena zao ny voaka zavatra mahavelona mihitsy a ny foresterie zany hoe ny fambolena ala iny a zavatra ray a tena nararirary a mihitsy za manko tao anatin'ny ministera momba ny asa sy mifanofanana ara-teknika de zavatra faharoa de zao efa nyresantsika teto ihany sarany fotsiny zao amin'ny fomba fizaratseza ny ministera manofana momby ny asa ministère de formation professionnelle sy teknika ny ministera mitazona ny momba fampananan'asa ministera ary amin'ny ministera ny fopy arino apetrany misaraka amin'le olona tokony hanofana amin'ny
ny asa ny ministera ny asa tanana ary amin'ny tourisme ria tsy misy zava-banina ny amin'ny famoronana zany zao de malahelo any raha matoa ministre ny formation technique et professionnelle zao mamoro-kevitra mihitsy izy de zao sisany slogan ataony hoe ny olona mahay zavatra tsy very mandeha hoana very madama very rehefa tsy ampifandraisina amin'le asa tokony amin'le zavatra tokony ho asaina eto amin'ny firenena ny tanàn-dehibentsika ny lalantsika ny kanalany ranontsika sy ny sisa potika de nefa ny a tsy misy akory a hoe orinasa madinika hiasa amin'ireny fa drone ny eritreretin-dralahy engin goavambe io no apetrany amin'ny région amin'izay le président de région tsy mba hoe tsy président de région akory fa gouverneur zany hoe tsy voafidim-bahoaka akory raha voafidim-bahoaka io vita amin'ny vahoaka no mametraka hoe zao ny fitaovana ilayntsika atao amin'ny région antsika hiasa ny zanakitsika sady mamokatra ny ato no mihatsara ny infrastructure atao amintsika fa tsy zany ka raha feheziko fa melava le teniko azafady raha feheziko lizy de zao le mpitondra mihitsy no tsy mpitondra fa mpamesehatra ny piremby sy mpandroba fotsiny mihitsy iringiriny za tsy resaka volamena za tsy resaka ny tany Londres le vatosoany raha matoa Renard Vosy tsy ilaina resahana ntsony akory fa de piremby vanille ny hazo sarbidy ny biby sarbidy eto amintsika piremby no tompony laky eto amintsika zay ny tsy mahavanina n'io raha io za tsy mitovy amin'le mpanao politika mpifaninana aminy manao hoe tsy mahay ninina mahay izy hoany zay tandrify an'le piremby mife azy zay no izy ka ity tsay Christian ty sy le ministre ny vola sy le ministre ny fanabeazana sy le ministre ny énergie sy le ministre ny rano reo aloha voalohany tokony tsofinany de averina mihitsy hoe tiany priorité zany hoe tiany tokony oloha laharana amin'ny fampiasam-bola am-panjakana eto amin'ny politique publique de hifanarahana amin'ny mpamatsy vola zay ny otrohatra nomeko teo fa ny hevitra moa ny tena raisina fa tsy epita am'loha hevitra hafa indray sika ny politika amin'ny akabeny somary nafapana ny faraparany taona 3 nitoy ny fiandohan'ity taona 4 ity nefara hatramin'ny fanalana ny filohan'ny antenimera-pirenena teo aloha Christine Razanamaso zay mbola tao anatin'ny fotoam-piasany no nalana ity filohan'ny antenimera-pirenena ity taom-pifidianana ihany koa ny taona 3 zay mbola ao anatiny tanteraka miandry ny voka-pifidianana be tanàna sy mpanolotsaina nanao hoana ny etrehany teto Madagasikara an'izay tontolona hoe raha-pirenena somary nafapana zay teo amin'ny politika sy hoe tontolona fifidianana tonga de ny fehany aloha nylazaiky de avy eo manazava ny ahiko mafy de mafy eto Madagasikara de anaraka ny lalan'ny reto firenena sy fanjakana afrikanina manana harembe ambanin'ny tany, manana pétrole, manana vato isan-karazany, manana volamena, de ny antoka omen'ny mpitondra fanjakana ny toko hoe ny mpandroba sa ny mpandraraha avy any velany sisa tsy avy amin'ny fifidianana fa ny fahaizany mitazona na mitafika sy ny sisa mitazona an'le fahefana de 30 taona izy président ihany, 40 taona président ihany, sasany zany efa mitsangana raha matory ampitsanganana any amin'ny ONU mbola président ihany. Ato ampovoany faritra ampovoambony Afrika ato misy an'izany ery Congo, ery Guinée équatoriale, ery Gabon, ery Tchad, zany reo, zany hoe hery setra tsy mahandraraha zay constitution itazomany ny fahefana no garantie omeny an'le priemby zany tsy de mivaky lotsony am'izay hoe ara-dalàna na demokratika na tsiva de ao izy zay ny ahiko mafy de mafy eto amintsika mahatonga manao an'izay de zao ny fifidianana fanesy teto efa hatramin'ny 2018 hatramin'ny 41 aty tonga de efa mibaribary amin'ny olona hoe
ady tsy vitan'ny Rajoelina sy Ravalomanana ny fifidianana eto ray zay de vokatra zay hatramin'ny 2018 hatramin'ny fifidianana farany teo de tsy nandrarah zay fifidianana commune tsony ny olona fifidianana président de république de efa tsisy atsasaky ny olona no tonga mifidy tamin'ny teo zao tsy ampafirin'ny olona tonga mifidy président de république de zay fifidianana commune manarakaraka anisy fifidianana député tsy rarahan'ny olona tsony fantatry ny olona fa tsy tondra azy maka izy fantatry ny olona fa adin'izy roa lahy foana ny toen'io ary leo fanamboarana lalam-pifidianana zao ihany ny teneniko rehefa antoko na fanjakana tsy mandraraha azy hoe anamboatra lalam-pifidianana any amin'ny voka-pifidianana izy zany ny tena amango sy tena amely hita zay tamin'ity tamin'ny hetsika fotsy efa tafiditry ny fosotra moa ny hetsika fotsy olona ny lelalela hoe tsika tsy maintsy manao fifidiana tsy manao tsika tsy andany andro amin'izany anamboatra lalam-pifidianana zany any amina radio an'izy efa manomboka volana efa mandefa hoe mangamasaka io mihitsanao azy mandany andro atsika fotsiny zany hoe anao fanovana zany tonga ny atsika fotsy izy ko mba ao anatiny ao efa tany 2017 zay ihany efa nitetika hoe anamboatra lalam-pifidianana fa de tonga ny 73 député nga nisy nandraraha zay lalam-pifidianana zany tsony fa mifampizara seza izy tao amin'ny tsay Christian tao ka zany ny fandeha n'le resaka fifidianana eto amintsika ny am'ty faraparan'ity zao ny eo ny tsy itovizako anina kely amin'ny relahako ato amin'le hoe le vahoaka tsapany any zany de tsy raha iny le fifidianana na zao no hita tamin'ny député teo sy tamin'ity commune ty indépendant mirarakopana mihitsy no nyrotsaka tsy mandraraha itsoniny an'le fitarihan'izy roa lahy zany eo amin'ny politika tsy mandraraha tsony hoe baikona toko ary tsy mandraraha hoe baikon'le foloana toko betsaka ny odina ny ala tamin'ny baikona toko sy baikona foloana toko tamin'ny député teo ary lany fa tamin'ny communal tamin'ity koa ny tena isa moa zao mampime fa tsy hitatsika ambany masitsika fa ny efa hita sere tamin'ny fizotrany hatramin'izay de zao ny indépendant BDB koa lany zany hoe le vahoaka zany tsy te hanankina amin'ireo tsony le mpifidy tsy te hanankina amin'ireo atokororo tsony ny mpifidy ary ny olona ny fidy an'ireo ny teo ihany ny teo hatramin'izay ny ena aza ka mafana l'izy fa ny fahitako azy ny zava-dratsy be tena atahorana natsidiko teo ikitikitika lalam-panorenana de anao président 30 taona 70 taona président foana ihany zay no izorany io raha mbola zao no ale tsy hanamboatra lalam-pifidianana fa ny mahabe fanantenana de zao sambany teto Madagasikara tamin'ny heritaona no nisy fihetsiketsehana mpanao politika maro niaraka afa-tsy le fosotra tafiditra lazaiko teo mpanao politika maro niaraka ary nahavita nanao ankivy ny fifidianana président de république sambany zay ary sambany tamin'ny fifidianana commune teo no misy tena mahavita mandrangaranga hoe ty le hitondrako ny commune tototro mifantsindra sy ny aza lambondra moa le candidat nanao an'izay jodasy hoe sinsisa lasa mieritreritra retsy hoe rehefa mpanohatra de tsy maintsy izy mpanohatra zany ange mety ho samy hafa ny zavatra toerinao ao amin'io fa tsy voatery hoe ianao manao ranony kopety de tonga namana vo mavomavo reo zavatra anakoroa reo fahitako azy marika kely mampisy fanantenana amintsika amin'ny fanaovana politika le etsika fotsy ray zay etsika momba ny lalam-pifidianana sy ity zavatra mipoitra tato amin'ny fifidianana communal teto Antananarivo moa zay nampibaribary hoe mety misy endriny afaka mety misy tolotra afaka eo amin'ny politika ary tany velana Antananarivo raha nisy an'le atoko anakaraiko tena mitodika any amin'le vahoaka mifidy tamin'ny communal rehefa hitatsika moa vokatry ny commune de hitatsika hoe reto zany le todian'ny ny vahoaka bebe kokoa akoatran'le indépendant zany hoe azo lazaina ve zany fefa leo ny ady eo amin'ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ny antoko zay tarihan'ny vahoaka ka hoe nanankina ny safidy ny tany amin'ny
maly io tena sy ireo azo lazaina hoe antoko vao misandratra mitondra fanovana. Ya raha le voka-pifidianantsika teo nge tsy tena azo raisina référence zany hoe akatsika tondrodrefo hoanny satria azadiny fa 25% ny malagasy no nifidy tamin'io. Dikan'izany raha milaza atsika fa 80% ny malagasy tatsa de ohatrany te ilaza tsika hoe 5% ny tatsa ihany zany no nifidy ve fa le izy zany le fifidianana eto amitsika mihitsy ny aloha zany le hoe fanekenana tsy an'ilay fifidianana hafa mako zay. Izay ho fijery eran-tany zay fijery ho an'ny rehetrarehetra politique national ny international zay le fomba fijery an'la hoe le fifidianana zany hoe nikiny rehetra ve fa hafa mihitsy le hoe tam'le olona nandeha nifidy ve maro no nifidy ny candidat zao na candidat zao na candidat zao normal be zany tsika raha mahita an'ireny hoe indépendant reny a mahazo olona nahazo tamin'ny fifidianana fa tsy azo dina tsy hita ngefa ny fifidianana misy eto Madagasikara amin'ny matany républicaine manko zany de hoe tsy maintsy amin'ny fifidianana no atongavany eo amin'ny fahefana ray zay amin'ny maha démocratie azy de hoe zay maro anisy ny démocratie mety tsy mety amin'ny rasaka fifidianana nisy fahazahoana fahefana tsy amin'ny alana ny fifidianana teto hitatsika reny tamin'ny 2009 vokatry ny démocratie reny tsy tany républicaine reny satria ny républicaine de fifidianana fa ny républicaine ndray rehefa mandeha le fifidianana de le lalàna amin'ny fiain'le fifidianana zany no tena mifehy azy zany ka itsika eto raha hoe mijery an'izany a ny indépendant zany nge tsy purement politicien ny indépendant a de zay mahatonga azy hoe indépendant tsy miankin-doha amin'izy izy eny fa nany feon'ny fieritseretany azy tsy misy base engany izy fa ny eritseriny hoe zao nitondrako an'ity zao de mamorony eo izy tsisy hoe vinam-piarahamonina na plazaina ny fiarahamonina hatry ny ela ka na ampifantarana amin'ny vahoaka fa zay say patany ary tsisy contrat ininona amin'ny vahoaka izy zay no atao indépendant izy manahirany zany satria zany ty fifidianana ty a mora ho azy reo nazo toerana sy ny fifidianana eto Madagasikara de tsy amin'ny matany républicaine azy na amina démocratie fa amin'ny arena zany ny vola satria ny vola no mahafahanao candidat na tsy na fenonao daholo ary ny fepetra rehetrarehetra rehefa tsy eo aminao ny vola tsy tafiditra candidat ianao zany hoe rehefa taonao zany ny critère rehetrarehetra hoe inona ny critère tena maha candidat de ny vola manana lay vola ianao a de lasa candidat tsy manana lay vola ianao tsy lasa candidat ary natonga ny ordonnance io nisy candidat nanambola fa tsy voasoratra atao anaty lisy mpifidianana no nangatahana nanaovana io ordonnance io zay olona avy aty ampanohitra no nangataka azy de nidirana ny ordonnance de io ny rahantsika mahita io nefa nivokany ny tiako tenenina de hoe ny manambola rehetrarehetra no nanjaka amin'ny fifidianana eto jereo ny vola caution amin'ny filoham-pirenena ny député tamin'ny TB ny tanany ity de tsy mahagaga raha le ohatra indépendant tenanina satria ny indépendant de manana ny volany izy volany aposiny zay vola azo ny rehetrarehetra tsy ohatra ny parti politique hoe manangona akotry amina 3 sy 4 isan'olona de afaka manao zay tiany ataony izy ary tsy refesy mandidy izy amin'ny fandehany rehetrarehetra de normal be zany lay indépendant raha ohatra kalany ary io fifidianana manakaiky vaoka zany eo am'le commune misy azy any izy no nanjaka satria fantatry ny olona fa izy ny mpanan-karena normal izy raha lany izy ny mpanan-karena fandanany olona maka vola rehefa anao amboly fa tsisy masom-boly fa ao ny maka io ny mpanangom-bokatra zany zavatra zany normal be tsy azo ny fifidianana iny tsy azo andrefesana fa raha andrefitsika hoe hatraiza ny herin'ny vola de ny fifidianana iny afaka andrefesantsika an'izany misy anina kelika zao za tsy milaza hoe soso masina le indépendant na ny indépendant na le atolotry ny atoko a samy manana ny anjara demoniny daholy fa ny zavatra niseho tamin'ireo fifidianana anankiroa reo a de zao nisy nanao indépendant betsaka tamin'ireo a ny olona tanaty valana atoko mercenaire zany tanaty valana atoko a tsy nentina katohany le fanjakan'ny filohana atoko zay a zava-dehibe zay ninninona na manambola izy na tsy manambola aloha zao no afaka manao fa raha misy olona mahantrahantra tanaty valana toko mba mahatsapa-tena hoe za mba mahazaka manao commune za mba mahazaka manao député tsy tendreny le atoko izy le atoko mihitsy angeny mamevahana an'le indépendant faharoa le vahoaka
lazaiko eto mihitsy hoe fambara mihitsy hoe alohan'ny vahoaka olona tsy mamofopofona le atokon'izy roalahy indrindrindrindra no voafidy zay mahatonga le indépendant maro lany ka za tsy milaza hoe de olo-masina sady soa akory reo indépendant reo za tsy milaza hoe zay ny tena mety fa itsika ity tsy afaka manao hoe ajanona daholo aloha zao tontolo zao sy ny fiainana rehetrarehetra fa andraso aloha amin'le tena mety am'izay zay vao hifidy fa izay ny vokatry le tantara teo aloha de zay aloha ny takatry le vahoaka am'izao fotoana zao zay ny tiako lazaina teo hoe mbola mampiseho zavatra ihany le amaron'ny indépendant fa ny isan'ny olona ny fidy sy ny vato azon'le nyfidina za nanaraka foana ny teto Antananarivo tsy mihoatra ny atsasaka ny fiefatry ny mpifidy ny fidy an'izay lasa mera teto Antananarivo ary efa madibadiana izy maralahy eo atsasaka ny fiefano ohatran'le vidikenany efa me mahantry ny olona tsy mahavidy fiefany tsony atsasaka ny fiefany vato azony raha misy apa-efatr'olona no mifidy de fampizarana izy rotota mitovy reo zay ny zavatra nisy teo fa zao ny olona efa me mitaditady olona hafa taditady olona hafa zay ny mamparary mafy ny sain'ireo rehefa nzay misy tolotra hafa sy sosikevitra hafa na de samy mpanohatra nanao ahoana ny fahitanareo fahitantsika rehetra ihany koa an'ilay fomba fiasan'ireo solombavambahoaka zay nofidiana tamin'ity taona ity azo lazaina hoe nanomboka nandray ny asan'ireo solombavambahoaka ny volana aogositra 2024 efa nandany sady ny volavolan-dalàna amin'ny fentim-polam-panjakana 2024 aloha izy ireo tsy hevitra fa tonga de lany ka le solombavambahoaka za iverenako mihitsy mahita loza tsika raha ohatran'io ny everitsika tokony toy ohatran'io ny anteny meram-pirenena maninona anteny meram-pirenena osen'le mpanatanteraka zany hoe ny prime ministre sy président république atampon-doha mihitsy jereo le anteny mera le mba niezaka nanala an'le prime ministre jereo le nanaovany an'le présidente ny anteny meram-pirenena ongo manta fotsiny zao tsy misy mihitsy zany eto le hoe fisarahan'ny fahefana raha misy zao fifidianana nga misy mahatoky azy fitsarana momba ny fifidianana tsony mihitsy tsisy indrindra moa nanomboka tamin'le hoe azo raisina fa tsy mitombona tsisy mahatoky an'izany itsony mihitsy ny fahefampitsara zany a ny fahefanampanao lalàna ny assemblée nationale ny député sy ny sisa de osen'ny mpanatanteraka daholo zay mahatonga an'le hoe fakapanahy lehibe ho an'io mpanatanteraka io any anao ohatran'le Ary Afrika le hoe ato de za président 30 taona 20 taona zay zava-dehibe tokony ho hitatsika zay fitohizany zavatra zay fa tsy mijanona fotsiny am'ty ndray mandeha ty moa ireo zareo fa nanaiky hoe anareo de député tsy mihoatra ny district ny mahazo miteny zany angeny nisy tam'ty reo izy menakavy reo fa 100 isan-jato ny fidy an'le raiky lahy natao président ny assemblée 100 isan-jato averiko ihany 100 isan-jato aiza le hoe kipanohatra le na député aiza ty vavan'le député avato amin'ny arrondissement fahenina hoe tsika de anao fifidianana député ary alay tsika ny maro anisa ary tsika ny manendry prime ministre io zany prime ministre nitendrenareo tsy hay Christian zany prime ministre nitendrendry zareo afatra angambany alanenina kely mety atao amin'le tilenga lasa président ny commission fahafito le hoe an'ny mpanohatra ny teo alohan'nga nareo moa samy eo amin'ny firaisakina tsy nahasa ary tsy nahatafiditra nandray an'io commission io ka hoe folohan'ny mpanohatra ao anatin'ny assemblée zay aloha zavatra ray mariako zay ingavy anaraka ny diany satria io toerana misy azy io de tena toerana ohatran'ny hoe azo anaovany contre proposition sy contre projet mihitsy tsy mbola naheno dossier na avoakan'io io commission io hoe zao ny
dossier avoaka eo anatrehan'ireo le fahorim-bahoaka rehetra navoakantsika teo tsy maheno a na ray bava ary na eo anatrehan'ny mpamatsy vola na eo anatrehan'ny fitondrana ny fanabeazana sy ny sisa tsy maheno ianao kanefa de misy hoe mpanohatra ao anatin'ny assemblée ao ampy agnamby zay fa de epita amin'ny loha hevitra mamaraparana ihany koa sika fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany faraparan'ny taona teo faraparany zany hoe faraparan'ny volana novambra teo de nivoaka ny valikafatra avy amin'ny PNUD mahakasika ny famatsim-bolan'ny Madagasikara izay azo lazaina hoe tapaka ny avy amin'ny PNUD sy ny FMI nanao ahoana ny fahitana an'izany Constant Ravilson de hoe mahatonga ny Madagasikara tapaka ny famatsim-bola nefa ny filoham-pirenentsika izay anisan'ny hoe nisongadina tamin'ireo filoham-pirenena afrikanina ny fanina taminy arak'ilay navoakan'ny gazety boky moa izay iriariana mihitsy ilay izy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe mpitarika mahay tamin'ity taona ity ny filoham-pirenena malagasy. Iny moa izy reo lahy samy manao an'iny samy manao trophée eo de manara-maboa kely sipa kely andefa vote be de be ajaniko iny le hoe trophée iny fa zao ny fandehan-javatra tamin'ny herin-taona ve iny moa sa roa taona lasa nanangana an'le ministra ndraraham-bahintsika Ady Ramatoa Delattre solotenan'ny Union Européenne teto satria ny teny ohatran'izay ndralahako tato hoe tsy miady amin'ny fifidiananao aminareo reto tsy mety reo tokony ho namboarina nefa tsy namboarinareo nataonareo ihany fifidianana voalany Rajoelina de nanangana ny ady le solotenan'ny Union Européenne tadidin'ny Union Européenne reny ao anatin'ny fomba fiasana fa tsy hoe lolopoana olona tezitra fotsiny fa anatin'ny fomba fiasana mihitsy hoe tsy mety zany miara-miasa amin'reto tsika zany de tediavy ny financer ny alabato ataony ny lalam-pifidianana tsy miady ny fahefana rombahana zay ataony de volantsika zany vola reo manko ange takin'le olom-pirenena any aminy hoe ahoana nareo mampiasa vola amin'izao ny frantsay ny alemana ny italiana sy ny sisa anaty Union Européenne io ataony ny atoko politika any amin'ny mahita raha mihitsy hoe nandandany vola foana tary amin'ny Madagasikara tary nefa nijero ny anaovany anareo iny zany zavatra ray iny any amin'le démocratie sy ny république iny tsy anao ianao tsy rarahinao le torohevitra ataon'ny olona de hozy ny olona hoe zahay tsy amatsy volan'izany miditra indray tsika ty amin'le FMI sy ny FMI sy ny Banque mondiale efa firy volana efa firy taona nametrahana eo zao ny mahatafavoaka anareo amin'io jirama io iny manko anisan'ny tena anina be mihitsy iny sy amin'io angovo io ianao ary ny zavatra hatsangana azahoana angovo ny ary amin'ny barrage lehibe Volobe sy Saofika ary tapenan'ny resaka business sy aferaferanareo tsy mety raikitra de tsy mivoaka foana hatramin'izao le angovo aty ianao alazaina ny hoe zao ny momba ny jirama zao ny momba ny angovo amin'ny ankapobeny manaikinaiky ianao fa tsy raharahinao tsy ataonao akory le zavatra ny olona tsy adala zao koa ianao mampiaya hoe ndeha hanao ina ty ndeha tady financement parallèle ve ty mitety etsy mitety roa miantso ny arabo ny Émirats Arabes Unis ty anamafy trafika ambolamena ve ty roplanina ny Émirats bobiboby miditra eto tsy efa intelo isan-kerinandro izy teo nefa tsisy touriste mandeha akory ao anatiny inona zany ny charge an'ireo aharitra hafiriny reo misy trafika angamba ao matoa misy ohatr' zany tany aloha manko ny de olona fantatra anarana misy fianakaviana kaiky ny mpitondra sy ny sisa nalaza hoe iny ny mpitondra mivoaka sy miditra eo volamena eo makany de rehefa avy eo rehefa nandeha bebe de reny le tratra ny Afrika Atsimo tratra tany Komoro tratra tary reny zao le roplanina mihitsy ny ampidirinao eto betsaka ange amin'ireo an'ireo mpanao trafika amin'ny personnel navigant reo tsy eto ihany ka zay ny zavatra misy de amatsy volanao ve ny mpamatsy vola ianao anao financement hafahafa ary
hovidin'ny olona hovidin'ny olona ny tany zao zany efa misy zany nohy ery efa ho amidy ka manahirana ny olona ny amatsy vola ohatr' zany a tahiry akaron-dohobody rehefa aveo koa le izy hita fa le fitantanany eto aminao tsy miditra ny an'le fiainan'le mponina efa voaresaky tsika taream-boalohany tsy miditra ny fiainan'le vahoaka mihitsy tsy miditra any amin'ny sosialin'ny vahoaka tsy miditra ny fanatsarana ny raha-panjakana akoriny tsy miditra akory amin'reto anakoroa izay tena mba anankitelo izay tena mba tokony ho fototra reto hoe ny fahasalamana ny fanabeazana ny fandripahalemana tsy miditra any akoriny le vola ampiasainao fa io angea raha mizotra amin'ny lalana tokony ho izy ianao dia tonga amin'le fitenin'le président anankiray talohany io hoe ny vola be deaibe fa ny ampiasana azy tsy misy zany hoe izy tsy mahita n'izay tokony fampandrosoana ampiasana an'le vola avy amin'le mpamatsy vola tamin'ireny moa vao nisokatra ny lalana tamin'ny mpamatsy vola fa ity tsisy mihitsy ny vola ny ampiasanao ny vola zay kely mba misy anefany a aitraitra sy rendrarendra tsy any amin'ny priorité mihitsy za tsy tanisanisa tsony hoe inona ty miantona sy ny sisa sy ny aniny ty fa any ny mandeha ny vola ka tsy hamatsy volan'izany ny mpamatsy vola